Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Avaozy ny tempolin'Andriamanitra. Avaozy ny tempolin'Andriamanitra. Zany ry havana no mofinainantsika anio mamarana tanteraka zao volana Oktobra izao. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa toko 7:20 ny andininy 4 hatramin'ny 5:10. Havaozy ny tempolin'Andriamanitra. I Josia mpanjaka izay fatatsika fa mpanjaka ny fanavaozana, nitondra fantsipivavahana maro lafy tamin'ny nanjakany tao amin'ny fanjakany Joda. Indrindra nitondra fanavaozana teo anivon'ny tempoly izy rehefa nandre ny tenin'ny lalàna izay na ny bokon'ny lalàna izay hita tao amin'ny tempoly. Araka ny hitantsika eto amin'ity mofinaina ity dia nitondrany Josia mpanjaka fanavaozana avokoa ireo lafiny samihafa momba ny tempoly sy ny manodidina azy. Hitantsika eo ny fanavaozana ireo fitaovana samihafa nampiasaina tao aminy, ohatra ny andininy 4 sy ny manaraka. Ary ny mpanjaka nandidy any hiliky mpisorona be sy ny mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao an'ny Bala sy Astarta ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala ny tempolin'i Jehova ka nodora ny tany ivelan'i Jerosalema. Fanavaozana ny fanaka izay nanompoana sampy, nanompoana andriamantsy izy, izany fanaka tsy nandeza tamin'ny laoniny tsy araka ny fitsipik'Andriamanitra dia no havaozina. Fa hitantsika ihany koa misy fanavaozana olona ao amin'ny tempoly. Andininy 5 sy ny manaraka, natsahany koa ny mpisorona amin'ny andriamantsy izy izay notendren'ny mpanjakan'ny Joda handoro didika azomanitra. Dia mitoy izany eny amin'ny andininy 9 ary napaka ny mpisorona rehetra avy tamin'ny tanànan'i Joda izy dia nolotony ny fitoerana avo izay nandoroan'ny mpisorona didika azomanitra hatrany Geba ka hatrany Beriseba ary noravany ny fitoerana avo teo akaikin'ny vavahady. No havaozina ihany koa ny fisoronana ka ireo mpisorona izay nanompo sampy, nanompo andriaman-kiafa dia nesorona hiala hanalavitra ny tempoly fa nandoto ny tempolin'Andriamanitra. Ary raha tohizantsika ihany ny vaky teny dia hitantsika fa no havaozina avokoa ireo fomba mpivavahana rehetra tahaka ny hoe fomba fanao amin'ny fandikana afo tamin'ny tofeta sy fanompoana ny moloka izay nahatsiravina, fanompo-tsampo-mahatsiravina sy fahavetavetana teo anatrehan'i Jehova. Raha fehezina dia ny lafiny rehetra tao amin'ny tempoly, na mahakasika olona, na mahakasika fitaovana, na mahakasika fomba fanao sy fiheverana dia nitondrana fanavaozana avokoa. Ry havako malala, zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny tempoly satria mifandray amin'Andriamanitra ny tempoly ka masina tahaka azy, ary izany no mahasaro-piaro azy indrindra amin'ny tempoly ka ilana fanadiovana sy fanavaozana. Tsy mahagaga raha tezitra tamin'ny zava-nisy tao amin'ny tempoly tao Jerosalema Jesoa Kristy ka nandrava izay rehetra tsy araka ny tokony izy tao amin'ny tempoly. Nandrava ny fivarotana satria
tonga zoy fieren'ny jiolay ny tempolin'Andriamanitra ka dia noravan'i Jesosy Kristy zany. Ravako malala ao amin'ny tompo, raha ny fampiarana nataon'ny apôstôly Paoly momba ny tempoly dia hoy izy hoe fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, ka ny tenantsika sy ny fanahintsika mihitsy koa zany no mila diovina, mila fanavozana, mila fanarenana, ny fomba mpivavahantsika, ny fandehanantsika am-piangonana, ny ataontsika any amin'ny fiangonana dia mila fanavozana avokoa. Voakasika izany avokoa arak'izany izay rehetra mahakasika ny tempoly, tahaka ny ahoana ny fitafy entinao ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra moa mifanaraka amin'ny fahamasinan'ny fiangonana va zany. Tahaka ny ahoana ny fombafomba samihafa ataontsika eo amin'ny tempoly. Ndreo mbola manompo andriamantsizy ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra isika, na indraindray manompo vola ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ka mitady ny fomba rehetra azahoana vola ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Mila vozona sy diovina fa mahatezitra an'Andriamanitra izany. Ary ny fomba fanompoantsika rehetra, raha isika tokoa ny tempolin'Andriamanitra velona, ny fitondrantenantsika, ny fanompoantsika, ny fomba fiasantsika, ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika kanefa tonga any amin'ny fiangonana, mendrika ilay fiangonan'Andriamanitra va. Reny rehetra ireny no mila fanadiovana, mila fanitsiana, mila fanavozana, eny mila harenina mihitsy mba hahatratra ny fahamasinan'Andriamanitra izay efa nomeny tamin'ny tempoly, nomeny amin'ny fiangonana ary omeny antsika tsiraray avy. Avozy ary havako, amasino ny fiangonan'Andriamanitra, amasino ny tenantsika tsiraray avy izay tempolin'Andriamanitra velona raha teo. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao zahay ilay Andriamanitra masina tsy misy tahaka anao. Andriamanitra tompon'ny fahamasinana ianao ary dia manadio anay, manamasina anay, mandray anay ho vaovao mandrakariva ao aminao. Ndreto izahay sy ny fiangonanao, manetry tena eo anatrehanao, miandrandra ny fanamasinanao ny fiangonana mba ho masina sady tsy manatsiny izy amin'ny fiavianao Jesosy Kristy tomponay. Mibanjina herinandro vaovao zahay, eny hiatrika volana vaovao indray, mangataka ny fombanao Andriamanitra, ahitanay fahombiazana amin'izay rehetra tao, ny fitahianao, eny ny fahasoavanao, ombanay mandrakariva. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra, eny misaotra. Amen.